Sanainy maromaro vaovao zao. Notokam-panajana eo amin'ireny nahitrareo, na izy nareo mijereo na iza, samy enina voninahitra daholo ara na isy ara ny anopa, tsy mampagagy zany fa zay no zakan'ny fomba nitaizana azy ireny, ka tsy omena atsiny izy satria ny lasitrany tsy voatery hitovy daholo amin'ny rehetrarehetra, ao ny lasy-bolamena, ao ny ankoso-bolamena, samy manana ny fomba nitaizany ny ray aman-dreniny aby daholo isika mianakavy, ka dia miha-boninahitra foana na iza mijery an'itony fandaharana itony. Ny nalaza aloha zany aloha de ny hoe premier ministra iny Andriamatoa Rajaonarizandriny, Rajaonarizanany, zay le surnom omeko azy, Mamitina Rajaonarizanany, na hoe Mamy Emy Rajaonarizanany, Rajaonary zanany. Zay no nometsika azy teto, mamerina fiara-banazy ihany tsika, ao anatin'ny consultation tanteraka izy am'izao fotoana izao, ary araky ny mahazatra moa dia maro no mitady hoe sao de mba misy telefony, sao de mba misy an'izao, tsy fanao re zany tompoko, ary miala tsiny fa na sanatry za aloha tsy manana, fa na misy ara ty amiko tsy azo atao zany satria le olona olobe fa tsy hoe olona tsy zazakely akory, ary manana ary tsy maintsy ifampiarahana koa ny am'izany. Amy vanim-potoana ohatran'io tsy de azonao telefonina loatra le olona raha tsy hoe tena akaiky azy tokoa ianao, ary tsy afenina fa raha ny tenako manokana dia aleoko mihitsy tsy misy contact izahay, satria am'izay ahako malalaka amin'ny éditorial tiako atao, raha izy moa miantso ahy tsy mampaninona anahy ndray zay hoe miara-miasa, afaka miara-miasa ve tsika sy ny karazany, tsy mampaninona anahy zay satria efa nilaza foana hoe anome tanana sy hanampy ny fitondrana. Raha ohatra hoe mifanojo amin'ny mety amiko, mpanompon'Andriamanitra ny PM vaovao, mino aho fa tsy hiala lavitra am'izany izy, na de hoe olombelona ary misy foana ny tsy maintsy ino ty izy teo, fanapahan-kevitra sadasada, mety tsy ho azon'ny rehetrarehetra nefa ny entina mbavaka dia ohatran'izay mifandeha ka ny amin'ny hoe hitady ny telefony manahirana ihany zany, fa alao tsy ho sarotra amin'izareo kosa nefany mitady ny telefoniko satria raha izay ny lalana, inona moa mahasamy, inona mahadiso an'izany. Ka dia mamerina ny fiarabana indray zany ary ataovy malakilaky tompoko ny fananganana an'ilay gouvernemanta satria efa maika ny vahoaka andehany am'izany atao hoe tsaratsara kokoa. Tsy eritseritra fampandrosoana tsika fa ny fanatsarana, ny fanalefahana ny délestage sy ny rano, fanatsarana ny sécurité sy ny eny amin'ny hôpitaly, fitsaboana rehetra eny, ny fampianarana no tena katranitsika lalandava. Androany tsika dia hiresaka momba ny vaovao niseho, azo lazaina hoe scandale en la matière raha izay ny filaza azy, satria matoa ny zavatra zany tonga eny amin'ny arabe fa tsy ao amin'ny birao intsony, dia efa manahirana ny mieritreritra azy satria misy ny famalinana baiko teo amin'ny rotota zany hoe ngia Brizola anarana akory zany toko, sy ngia tale généraly ny ACM Baba no fihetsoko azy sy fihetsoan'ny olona azy,
Misy livy tsy hoe manahirana, fa ho raisiko amin'ny ankapobeny am'zavatra mitranga am'zao fotoana zao ity raharaha ty. Ary misarika ny sain'ny olona nanao am'ty tontolo ity aho, ary ny sain'ny olona zay nieritreritra fa zany andro rajolona sy ny firongona zany dia fanitry be pirenena. Averiko. Izany andro rajolona sy ny firongona zany dia sady fanitry be ny firenena no fahavalo pirenena. Tadio tsara fa tao anatin'izany fitondran-drajolona zany nisy an'zany hoe olona nanan-karena lasa natra, olona nanana trano lasa SDF. Tsy iray na iroa zany. Hitondra ny zanany hiteraka eny amin'ny hôpitaly fahafatesana no azo. Hitondra ny rainy hitsabo ho tsaboiny eny amin'ny hôpitaly fahafatesana no azo. Noho ny tsy fisian'ny fanafody ary noho ny système apetrak'i zalahy hoe tout est ino izy teo, même les médecins sont corrompus. Parce que la corruption était vraiment généralisée à tous les niveaux, ka nampatonga ny alaza ny teny mihitsy hoe crise systémique io. Satria le système mihitsy no zay misy an'le olona hatrany ambany ka hatrany ambony, zay nolazainy ramatoa Christine Razanamahasoa hoe ny olona no olana. Izy aminao mpalany tam'zay fotoana zay, indirectement ny mpitondra fanjakana tam'zany. Mbola tao amin'ny assemblée nationale izy mbola présidente. Ny assemblée nationale ny kabary nezinezina mihitsy hoe ny olona no olana. Tadidy raha ho an'ny olona maka référence sy miaino sy ametraka afaka hoe milaza mitaranaka ary aoriana hoe ianona no niteny an'zao na ianona no nanao an'zao. Zay zany anankiray. Ka tsika zany ao anatin'ny tena hoe tsy tsotsoromamba isarahana intsony fa efa nahita sika menakavy hoe tsy nisy afa-tsy fahantrana ary tsy nisy afa-tsy fampisaraham-bazana ny zavatra nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Alao azavaiko le izy azavaiko le izy. Mba ialana amitony le toe-tsaina lomorona. Ny zavatra nataony Andry Rajoelina dia ny décapitainy tanteraka ny zany atao hoe ny olona zay tokony eritreretina fa afaka hitondra eny fa na de ny mairie an'Antananarivo ary. Ny décapitainy tanteraka Antananarivo ary tsy nanana olobe tapoka teo nanomboka tany amin'ny 2012 jusqu'atrany amin'ny 2025. Tsika miteny zao. Mba mitedravana ianareo hoe olobe an'Antananarivo e. Tedava. Mba jereo anie ny efarahany Andriamatoa ny asan'Andriamanitra ato e. Za moa zany tena miteny mihitsy hoe tsy nanahadray izy. Kanefa ny tena marina. Voatery nisitrika tao ambanin'ny elatry ngia Andry Rajoelina tao satria matahotra no voasambotra koa. Jereo anie ry ngiara Antsirahoana anie nisitro belona.
Jereo ry manana razafy maefa, tsy mahateny, tsy mahavolana. Fa sa nga ry Roa sy ry Fleury nga no atao hoe olobe? Zay ndray zavatra tsy haiko. Fa za tsy andeha hisoratena mihitsy hoe olobe, mihoatra amin'ny olona niteneniko teo, anarana teo. Mba misy général retraité ihany reny le zanak'Antananarivo. Décapité complètement, tétanisé. Inona zavatra nataon'Andriamatoa Rajoelina? Natany amin'ny faritra roa ary ny décapité ny daholo. Mba eritreretana hoe zay le mandray roa anamako jereko. Tena lazaiko anareo fa avotry Mazanga nahazo an'io premier ministre io satria zanaky Mahajanga io a, valivotako io a. Nianatra tao amin'ny Notre Dame io premier ministre io, mba avotra kely zany Mahajanga. Ataovy mitatra kely saintsika menakavy, mba izy ny olobe ao Mahajanga. Tsy misy a, voatery misitrika. Ry Zafery zany olobe zany, fa voatery misitrika. Ry Hamady zany football, olobe zany fa voatery miataka. Tokony havita zavatra am'izao fitondrana zao izy, izy mandoto. Midina kely tsika atao Tamatavy. Totrany Roland Ratsiraka sisany eo a. Roland Ratsiraka ve olobe? Mbola tanora izy. Fa misalotra lasa voatery tsy fidiny babiny Tsiozaka. Ça tsy miteny hoe il prétend, mais il le mérite largement. Andao indray tsika ho an'ny Dego, décapité complètement. Misy olona any fa tsy mahasaly teny. Mba zanaka miaramila ihany Monibo, les frères. Ngia professeur Solofo, tsy mahateny. Matahotra, traumatisé. Fianarantsoa, ripety de nilaza ny sisa. Olobe ve pety? Non, tsia, mbola tsy izy. Ambombony le bebe kokoa noho izy. Andriamanjary Zandre ve? Tsy reny natao hoe olobe. Olon-dehibe reny fa tsy olobe. Misy akandray tsika any Tuléar. Tsy misy. Tanora voaeritrerina no mitsangana ary mieritreritra fa olobe. Dego, Fianaratsoa, Antananarivo, Tamatavy, Mazanga, potika daholo ny londoan'ny olona, londo ampisorona na toy ny antsoina hoe olobe. Ahoana moa izy ngia hozy professeur Ranjevay? Anjarana zavatra tenenina ara-ferana, manao autocensure. Zany hoe surtout Antananarivo ialana tsiny toko
fa tsy resaka tribalisme ny resahana zany na rasisme fa surtout ataninareo tena ampitehana andriamatoa Andry Rajoelina loatra ny sira mba tsisy itsolotsolona hiakatra intsony. Samy nahita an'izany tsika menakavy. Firy ny zanak'arivo nigiadra tao Tanimora. Ho anareo mitenindreo hoe ny zanaky ny faritra. Vao fakomaly ane voasambotra sy Varavitsaroa. Nisy niteny venareo fanavakavahana. Tsy any le izy fa rehefa manao ny tsy mety ianao de zay. Anongam-panjakana. Tratran'ny olona anao de tranga anao de any. Misy profo. Fa tsy hoe aty 5 taona aty aoriana, 9 taona aty aoriana misy miteny hoe zany hoe naapirisiana ny teny hoe ny Rôlina anao an'izao anina zao, any vao mivoaka le profo hoe ay le olona gadrana bonheur, gadrana gratuitement. Te le zavatra mitranga. Misy mode opératoire zarazarao anjakana. Tafiditra tamin'izany tsika menakavy androany. Ary mamenatra. Misy olona intellectuel fa tena mamenatra na mieritreritra azy ary. Saotra ny rahalahy Zafimbelo nanazava. Raha Zafimbelo azafady tompoko. Tena mamenatra. Averitsika kely le fe. Aleo no atao hoe satria zany ny tena malaza hoe mpanohana ny fitondrana. De no tsara sakafo ny sofina ary akipino gn'amba amin'ny maso de am'izay mare tsara. Raha ianona zany am'le resaka teo, amin'ny fotsy miangatra de hoe niasa zao andro dia nangataka 13e mois. Tsy azo atao zany. Ary raha izay ny fototry ny resaka dia diso tanteraka Andriamatoa Baba. Diso izy zany am'izay. Fa izao tsy izay le fototry ny resaka. Ary teo nareo menakavy ny taraiky. Zao ny teneniko anareo. Laza fa mahay lalàna le boay teo iny. Godzilla nahitsaoko azy. Anjara miveno m'interpeller amin'ny Baba. Amin'ny madafy azy. Teny fotsiny izy hoe tsy manara-dalàna ianao de manoratra anao de zay ny rôle anao. Tsy maninona manala baraka an'le talehanao ery amin'ny ena aman-dreny ery. Tsy maninona koa zany. Mbola azo atao zany. Fa tsy zay le zavatra tompoko. Ary sakafo tsara ny sofinareo fanatika misy olona manao an'ireny zavatra ireny. Mampiritsika anareo. Ho azavaiko manko iny rehefa avy eo. Voaraoka ity Ranamany ity abrogé ny nomination miato amikato le izy. Abrogé izy. Nanao signé tao daholo na conseil ino izy teo ny président ny conseil d'administration, ny ministère ny tutelle, ny andaso jerena tsara fa sao de any eto fa mahay sendra amin'ny olona manam-pahaizana manko fa manahirana ny resaka. Fantany tsara fa tsy rôle ny manao ny io tamin'ny datiny 10 février. Tamin'ny 10 février nefa abrogé ity Ranamany ity. Article 1er, l'abrogation de monsieur Rajon Arvel Brizola en sa qualité de directeur administratif et financier de l'aviation civile. L'ordonnateur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente délibération. Délibéré zany fa vu l'arrêté 13 janvier 2025 portant abrogation et nomination de
Miala tsiny a tompoko. Ao nanao hatramin'ny contrôle financier nanao ato. Misy visa numéro 16 en date ny 17 février. Approbation de la tutelle financière. Approbation de la tutelle technique. La présidente du conseil d'administration. L'ordonnateur principal de l'aviation civile de Madagascar. Zany hoe raha Kotarosoa Alban. Feno fepetra abrogé le raha namana. Lasa indray izy nandeha nakany amin'ny conseil d'état de mbola resy koa rejeté avy any tamin'ny 6 janvier 2026 et rejeté. Izay le resaka fa tsy resaka hoe raha iresaka 13e mois ny baba izy de mijanona eo amin'ny hoe tsisy miavoko fa nandefasako courrier anao. Fa izay tsy midika hoe tsy azonao sinia tsy hanao sinia am'ty zavatra ampanaoviny baba anaty andao atao ny passation ameo ny lakile ny birao fa lalàna vaiza no ianao fa abrogé ny conseil d'état efa nanapaka marina afaka manao appel ianao sy ny karazany zay eritreretinao ny fanjakana tsy maintsy mitony asa lalàna vaiza no isekestrenao ny lakile amin'ny birao an'ny fanjakana fa nga dadanao io sa mamanao ianao efa abrogé ny tomobily mpanjakana mijanona eo tokotany any dadanao io sa mamanao fa matoa idina le birao matoa tsisy avela miditra ao misy zavatra tsy mety ao ary voaingana vo nisy ny resaka hoe triple 7 tompoko azadino zay tao anatiny tamin'ny taona raha tsy diso 2021 ty raha namany ty no nommé tao anatin'ny période triple 7 mihitsy zany ohatrinona volaniditra tao anatin'ny ACM tao anatin'ny kesin'ny ACM tamin'ireny triple 7 reny misezira amin'ny fanjakana zany hoe mahianao fa na le ministra mako mianana fotsiny ay moa le ministra moa zany zao efa tseotsony satria rava amin'ny gouvernement fa na izany na zany ny fanjakana ambony tokony hisy mesure raisiny fa tsy manao hoe olona avy any aminay io de zao tena miala tsiny ry vahoaka malagasy ieraky ny birao-mpanjakana sy any amin'ny fanapahana rehetra any mbola feno fironginy ataovy lista de alefaso aty de alefako any amin'ny tompona andraikitra zay tokony eritreritra hoe tony olona tony tokony asorony fa matoa olona masamy mivandravandra masamy ohatran'ireny tsy haiko inona ny zavatra mifo any tany misy mpiaro izy ary fantatra hoe iza ny mpiaro ny firongony eo manao récupération politique miala tsiny ataovy lista zay anakaikaikinareo any ny anarana immatricule alefany amin'ny fitondra-mahefa rehefa tsy hanao ry zareo de fa ry zareo koa sakay zany ekipa amin'ny firongony tsy mety tsony le hoe sao de mba itony mba tsotrotro tony sy ny karazany nay fatana alika rehefa tratra amy tena haingom-batony eo ry zala le mode opératoire mbola mipetraka ihany bodoniny ny appareil d'état mody misitriky izy any anatin'ny association créen'ny filoham-pirenena any mody misitriky izy any amin'ny zavatra misy ny sensibilité amin'ny filoham-pirenena any ny any efa miaraka amitsika ka tena inona dalandry leroa de efa miaraka amitsika izy ka oka kosa rangamba tsy mety kosa zany tena ohatrany tsy mety kosa zany any amin'ny symbole an'le révolution nentinao mihitsy fe de ao de misy mahasahy mihitsy hoe ny diplôme amy ménage de diplôme amy mitondra bidon tamy dadany lata izy
Ny an'olona ny révolution atahorana ny symbole ary respectena. Ny atsika avela fotsiny ho petafan'ny olona ohatran'ireny. Ianao ve mieritreritra fa raha tamy 2009 no ohatran'ireny tranga tamy baba reny, direct baba tonga de any tamy mora, direct tsisy adevina tonga de trotrotrotro rapidement teo. Fa tsika menakavy zany ohatran'ny il y a trop de laisser aller, il y a trop de laisser faire. De manomboka mirongatra ny firongony am'izao fotoana zao. Jereo tsara reny anie ohatran'ny karazana sondage ihany reny. Ohatran'ny karazana sondage anie reny e. Mahita izy oay ankehitrika mbola vraky be a. Nefa ity zavatra ity fake daholo. Raha misy olona manana fake maro indrindra ao Madagasikara, ary zay ny tenenako an'ireo le olona manodidina reo, tsy mino an'izany tsy latsaky zany. Tsy mino an'izany olona manana fake efa presque hatrany amin'ny 500 fe tsy latsaka filoham-pirenena. Olona manao récupération politique à gauche, à droite, tsy latsaka filoham-pirenena. Tena androany marina nareo vao milalao politika zalahy a. De avelany zakazaka amin'ny firongony. Azafady a, tena miala tsiny kosa aloha, tena tsy mety e. Sady firongon'olona totakely. Fa maninona ny tsy hanao passation lafa ialano izy? Ialano izy any tsy hanao passation. Any langany ACM-ako idiny lambrao. Fa matoa le olona sahan'izany de matanjaka ny défense aoriana. Ary tonga de mazava be izy satria misy olona ane tonga de nanoratra ty amiko. Velao ilamina zoky be fa tsisy milamina zany. Pas de quartier pour les firongony. Tsy alika lahy zay nitolona teto. Miala tsiny a. Rehefa firongony tsy mamely de non, tonga de vita, bye bye. Olona tokony hipetrapetraka, mandamina makaratra, mandamina fahasalamana. Izy indray no mivandravandra, izy indray no takony hoe mafy be rano tanàna. Satria inona ny antony? Misy miaro izy. Suivez mon regard. De iny tsika menakavy fa eo daholo ny taraiky de aty amin'ny Facebook mamatrapatraka. Jereo tsara anie naza ny izy teo secrétaire général-ny team. Izy mipetraka tsara ery Ambohijatovo ery tonga de vrou, gendarme firy no misambotra azy. Efa telopolo. Dariko am'izany mandeha daholo. Zaho tsy miteny averena zany. Fa rehefa ilaina ny ohatran'izany tokony mihetsika mpitondra fanjakana hoe sao de mba tsy mety kosa ty e. Modèle anankiray eo amin'ny firongany merena hoe ay reto azo valiana e. Karakarao fa mivoraka e. Lasa inona le filazazany e? Lasa ohatrany hoe le olona ao anatin'le lalàna indray zay nanao fahadisoana tsisy ifandraisany am'le zavatra tapaka. Zay nanao fahadisoana tsisy ifandraisany azafady kely, tsisy ifandraisany am'le zavatra tapaka. Hoe tapaka ny contrat lahy, abrogation lahy, abrogé lahy. Raha misy fanarahana ny kababa amin'ny resaka hoe 13e mois, tsy antsaranao mihitsy ny mananina an'izany. Tu as refusé de signer, point barre. Maintenant tu es abrogé, tu dégages. Verina any amin'ny enseignement supérieur ianao. Tsy anaovanao loham-boto fotsiny le raharaham-panjakana. Misy mahay lalàna ianao mahay lalàna ianao nga ianao no manenjika amin'ny baba am'izany. Ianao raha tsy mitory akory.
Fa tsy zany fa manitra loatra, matsiro loatra le confort. Un simple DAF. Peut-être un magistrat angamba tsy haiko. Amy tômôbila ngetroka miliara vidiana miliara. Matsiro loatra. Tanana le zavatra miseho am'le firenentsika e. Olona tsy mendriky nitondra tômôbila mihoatra ny valeurana 50 millions ariary no mitondra tômôbila amina miliara. Aiza izy no tsy ho lasa dala ohatran'ireny. Lasa dala le olona. Lasa rongony izy io, ce sont des fous de rongony. Ils deviennent dingues. Milaza laha fa bidon ny diploman'le olona lasa DG amin'ny ACM. Ary nen'lahy iny, Didier lasa président. Tsotrany manongo tena ohatrany mamely tena ihany ianareo miteny an'izany. Didier lasa président. Misy miaro ireo olona mijoro am'izao fotoana izao Andriamatofiloha. Misy miaro ireo olona mijoro am'izao fotoana izao Andriamatoa premier ministre. Zay le fiarovana anjambany ohatran'izay satria manahirana lasa lepitolona no lasa dala hoe totrantsika boro fa ry leroniny indray no style eran'ny tanàna. Tena ialana tsiny a, tena miala tsiny mihitsy. Misy olona aminareo reo firy taona nangina tsy niteny, de tombonareo amin'ny fitondrana de hoe andamindamina iavana sy ny non, mafy ny nahazo an'io vahoaka malagasy io. Mafy ny nahazo an'io vahoaka malagasy io. Asa misy mandefa message any de zaraiko aminareo ihany raha ohatra ka. Zany tam'izany hoe nangataka tamy DG de tazomina mena vola be fa tsy nanaiky DG. Nangataka izy hiasa quelque mois fa tsy nanaiky ihany koa DG. Zany ny zavatra nitranga. Ohatra contrat de location de voiture nataony 9 milliards ariary isan-taona. Ah bon? Nisy vola koa tao 40 millions ariary remboursement de frais médicaux nangalariny inona? Fany Bianco ny dossier io am'izao fotoana izao. Tsy nanaiky DG contrat de location. Zany ny ditrany. Za aloha tsy teny any anarany hoe ianona miaro an'ny Brizola satria tsy manana profo a, fa mifantatra fotsiny hoe misy mpiaro izy. Zany misy an'izany hoe livraison ana mobilier valeurana 800 millions ariary tapoka zany tao. DPN agent comptable. Zany ny scandale ao. Efa nandefasany DG koa taratasy ny contrôle financier andefasa inspecteur hanao inspection ato. Novakina ny pneu amin'ny fiarany tsy nahafahany mitondra ny fiara. Zay sisa ny zavatra solution raisin'ny inona izy teo? Le ACM lasa mampalahelo ane izy e. Lasa mampalahelo le olona ao anatin'ny lalàna indray ny lasa considéré ohatra ny hors la loi. Fa le ry no midedehaka eran'ny tanàna. Tena mba Andriamatofiloha, Andriamatoa premier ministre tena mba jereo aiza ho aiza taka nisamborana ny telefônin'ny Ngia Sylvain Rabetsarona, nisamborana ny telefônin'ireny olona ireny ahafantarana ny tena mpiaro azy satria l'essence de l'État mihitsy ny tena simba, désacralisé.
Tiany alony amin'iny de misy hafa koa mbola manoratra ato asa aloha ary tsy mbola nisy réaction be dia be ohatran'ity hatramin'izay nenana fa matezitra ny olona tokoa angambany izy ity a. Ie misy kosa aloha mbola tsy azoko lazaina zao fa mba andefaso pirofo rehefa miteny tsara nareo fa raha tsisy pirofo tsy azoko atao no milaza azy fa ty ny abrogation tony efa ty amiko a de ny rejet amin'ny conseil d'état ka zay ny am'le izy zany hoe isika ny mpitondra fanjakana no tokony ametraka ny lalàna amin'ny toerany sy amin'ny itsiny araky ny tokony ho izy. Zay zany ho an'ny rototo io fa tsy hoe ho an'ny ankiray ihany. Nanana ny ady somonkina atsika angambany raha zay ny ilazana azy. Kanefa na izany na tsy zany koa, ny an'ilay anankiray impardonnable. Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao zany hoe tsy menao ny lakile birao-panjakana. Idinao le birao. Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao manao refus ana passation. Tsy mety kosa angamba zany a. Tsy mety zany. Raha de fanao velomo tsika ato amin'ny YouTube satria ato amin'ny YouTube tsy maheno ny hira rehefa ohatran'io